ahoana marina mijoroa ry vahoaka malagasy fa fotoana izao sarotra ny miady hevitra rehefa midy ao anatina rindrina ny mpitantanany firenena ka tsy manaiky ho diso mihitsy tsy anaiky ny lesoko sy tsy vonina ny anitsy izany fa de tonga amin'ilay hoe izahay aloha izao no eto ny zava-misy sy ny voka ny sisa no mananatra sy manome lesona ny fitondrana ka rehefa midona amin'ny rindrina araka ny fitenin'ny tanora voataitra manana ny lohany manana ny hevitra heveriny fa hitondrana ny tany sy ny fanjakana izay lozika sy tsy azo lavina izany anefa tsy midika fa tsy azo toerina sy tsy keraina na koa afaka manao zay tiany atao tsy fahotana ny miaiky ny tsy fahombiazana ary tsy misy ny tonga lafatra azo hitsy foana ny tsy mety ny mahagaga sy mahatalanjona nefa arakaraky ny isiny arofaniny manitsy ny mpitondra ny hoe tsy izao no mety fa izao tsy io no tokony olo ara-pahamehana fa ity tsy any ny lalana fa ary no to vomaika mampidingindrambo azy potika ny firenena avy eo miakatra ny maripana politika ankehitriny tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny tafakatra raiky amby 800 ny tahan'ny olona mahantra farahidina tsy voafehy ny fitondrana ny fandriam-pahalemana tsy ambony tsy ambany toy ny alkalika ny diplomasia ny paikady anefa tsy mahomby ny ronono antavy no betsaka ny kolokolo manjaka ny fiainana ara-tsosialy sy ny toekarena miamikorosofahana hatrany hatrany ny vina sy ny fantaranasa hitantanana ny firenena tsy fantatra mazava intsony hatramin'izao aiza izao ilay PM na ny plan pour l'émergence de Madagascar izay nolazaina fa ampahafantarana tsy ela tamin'ny volana janoary 2024 mody mindrambola sy manao fifanarana tsy mazava mba ho fanakona maso sy ny famitahana ny vahoaka malagasy isany ataon'ny fitondrana ambony ambany ny fitantanana ny firenena avy eo satria tsy misy sordalana tsy hita intsony izay ho raisiny ny delestage tsy voafehy ny sandambola mitotongana ny vidim-piainana midangana ny tany tsy mandry fahalemana miady ny malagasy sy ny vahiny manao safy be mantsina ny tany izay hitan'ireo teratany vahiny sy ny pila ravinahitra resatrany ny malagasy rehefa eny anivon'ny fitsarana ho vitany dotandroka sy ny famoahana erim-pamoretana trany ve ny fandaminana izany rehetra izany mihevitra ve fa ahomby foana ny erisetra politika ibodona fahefana dia hoy ny solom-bavambahoaka hoe moramora nareo a zay fotsiny fa raha tena zay tadiavinareo a rehefa hoaka reo tsy adala fatany any amin'izany betsaka ny olona am'izao fatany iza manamarina ka ny maramila de anaovana antso eto mitodia ty amin'ny vahoaka am'izay nareo manomboka zao polisy zandary miaramila aty amin'ny vahoaka nareo fa zana vahoaka akoatra ampitany filaminana ny rafi-pitsarana rehetra mitodika aty amin'ny vahoaka am'izay fa fotoana zao time is now ozy président ka noho izany a ianareo mpitsara zay tadiavin'olona atao fitaovana anagadragadrana zana-bahoaka tapitra iny a apetraka iry fahalalam-pombo ianareo administrateur civil préfet lehibe district tapitra koa zay a ny fanaovan'olona fitaovana anareo miverena aty amin'ny vahoaka mbola tsy tara tsika fa mbola atsika renina ity fireneny ty marina mihitsy izay volazana izay io no manamafy ilay antso ho an'ny vahoaka malagasy izay efa natao ny filomarikaravalmanana fotoana izao ijoroan'ny malagasy ho an'ny tanindrazana maro ny fanjakana ny fanesy teto Madagasikara tao anatin'ny 80 taona fa tao anatin'ny fitondrana rajoelina ity no navakisana raharasy afera maloto na nahitana skandala betsaka indrindra maro ireo olona ambony voatontonona amina kolokolo sy afera avolenta hatrany amin'ny olo fitondrana aza miaiky fa na tamin'ny andron'ny fitondrana HVM aza tsy nisy kolokolo tahaka izao ny olom-bofidy misy manararoa-pahefana tahaka ny député sasany matevina ohatra ny dossier mikasika ny solom-bavambahoaka voaroiroy amina rarahana trafikambolamena pitsokombakomba amina karana ialokalofana ny zotsy azo enjena na ny immunité parlementaire ampiasaina amin'ny fanondranana arim-pirenena alefa avy eo ny sarisary-panadiadiana momba ny trafika saingy ireny efa avoaka ny fampalalambo voasasany ireny ny ampahany milaza fa ny mpangalatra indray no anadiady
dia hoy ny filoha Marikaravalmanana hoe sahiny joro ho tombontsoa imbonany malagasy rehetra milaza aminao tsara mihitsy ny aho fa raha isika izao ny samy milaza fa hoe tsy anaiky an'izao ny 90 isan-jato malagasy amintsika miresaka zao de fa tena tsy manakanokoana olona vitsy de vitsy zao fa vitsy mampiasa ny fitaovam-piadiana mampiasa ny volany a jery ny tombontsoa manokana fa efa tsy rariny nitsony ny zavatra mitranga aty Madagasikara tena miantra tanteraka eto ny didy jadona ary io tsy vitany hoe le mpitondra rery ihany fizy menakavy manao didy jadona dao zay tiany atao tany tsisy lalàna e marina mihitsy izay voalazan'izay efa tany jadona i Madagasikara ankehitriny ninona ambarany Rajoelina azadino mantsy fa tao anatin'ny governemanta nisy olona maro voatonontona tamina fanodikodinana mivantana na ankolaka na koa fitsetsefana ny volam-panjakana amin'ny alalany iketrano trano isan'izany ny raharaha écran plat izay 4,7 tapitrisa ariary teo ihany koa ny raharaha bonbon 7 miliara ariary fa tao vitavita ho azy irendrehetra ireny ity anefa no nambarany inga any Rajoelina io tamin'ny fotoana izay nanaovany fampelezan-kevitra raha mbola manjaka eto Madagasikara ny kolikoly dia tsy afaka androso mihitsy ny firenena ka dia izao ny zavatra ho ataontsika hoenjana amin'ny famaizana ary tsisy indra fo ho an'ireo izay manao kolikoly sy manodikodim-bola mpanjakana tena izay tokoa ve ny zava-misy ankehitriny ny arantsika nahita tsara fa ninona makibatsilana ny heverina fa afera malotsy ny aia tamin'ny fandrobana ny volam-panjakana tamin'ny fomba mihaja indray no nenjehana any amin'ny fitsarana ohatra amin'izany raha iverenana ilay ampamoaka amina miliara maro tao amin'ny ministeran'ny fahasalamana tahaka ny hoe 70 miliara nalaina ary tsy naverina manontolo 700 tapitrisa ariary nanaovana centre de transplantation rénale izay voalaza fa dossier osoka no nanaovana ny tsenanasa ny tatitry ny fitsarana momba ny compte mikasika ny nampiasana ny vola 700 tapitrisa dolara ny atrena ny coronavirus dia ireny ny arahana hita ireny fa betsaka no tsy fangararana sy ny tsy fanaran-dalàna tsy nisy anefa ny tafiditra amponja tao anatin'ny rendraraha ireny fa ataony olom-pirenena sy ny olon-tsotra izay samy joro ho an'ny tanindrazana indray ary no ampidirina any amponja sy enjehana fa aseho ny fanjakana fa azy ilay fahefana nisy ministra voatonontona tamina fera maloto ny sorona fanangina avy eo ny raharaha mbola misy ministra ao anatin'ny governemanta io voatonontona amina fera maloto tahaka ny toy ny hoe nitsikombakobana ny ray vola hatrany amin'ny 400 tapitrisa ariary mba tsy andetehana ampanao trafika na arem-pirenena betsaka ny raharaha kolokolo goavana ahenona anaran'olona ambony amperinasa na teo aloha saingy ny toviany dia mangina sy ny pirina avokoa ny tsapa dia fialokalofanjola ny fanjakana sy ny androm-panjakana izay tariny any Rajoelina amin'izao fotoana izao mila ny vahoaka malagasy mijoro ny firenena raha teo afaka ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka sy izao fa voazana izao ny vahoaka malagasy ary Madagasikara fa ahoana mariny ahoana mariny